Raba tompoko lasy tompoko vavy ankafalinina no andorana anao any mitodetry ny andro ho an'ny alatsinainy talata ary ny alarobia ho avy izao miverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra tanteraka indray isika raha ny telo andro ho avy zany hoe amin'ny ankapobeny zany aloha de saika manerana nosy ny hafanana no tena ibantoerana hojerentsika amin'ny atsipriany zay toetry ny andro zay raha ho an'ny rapitso maraina zany aloha zao de misy tandrivin-drahona somary mandrahona raha naorana kely ny morotsiraky ny faritra Boeny sy amin'iny faritra Sofiakatra ty amin'ny faritra Melaky iny ny akoatr'izay kosa de ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro ibalika tanteraka mono masoandro any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny ny tolakandro ho an'ny rapitso izay ihany ary de isy ny tandrivin-drahona zay mety rakotroka amin'ny faritra maro manerana nosy akoatran'ny aty amin'ny Savasy ny tendrony avaratra ary aty amin'ny atsimo andrefana androy ary amin'iny faritra nosy iny maina koa amin'ny ankapobeny ny morotsiraky ny Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana kasika ny vinan'ny maripana raha ho an'izay rapitso izay de manodididina ny 7 ka hatramin'ny 9 ty amin'iny faritra afovoantany iny ny maraina ihany koa na hoe ny alina de mbola mafana satria de manodidina ny 9 ka hatramin'ny 10 ty morotsiraka Atsinanana manodididina ny 13 ka hatramin'ny 14 zay maripana izay raha toka 15 ka hatramin'ny 13 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny fisoton'izay toetry ny andro izay indray raha ho an'ny talata kosa de amin'ny ankapobeny aloha misy tandrivin-drahona miserana kely maraina amin'iny Analamanga iny ny tolakandro kosa de misitraka orana aty amin'ny Melaky mahazo mena be amin'iny ilany andrefan'ny afovoantany manontolo iny karaha ty amin'ny faritra Boeny aty amin'iny morotsiraky ny Diana sy ny faritra Sofia iny fa aty Atsinanana kosa amin'ny ankapobeny de Omaina karaha ty amin'iny atsimon'ny nosy iny ny vina maripana indray raha ho an'ny talata manokana no resana de mbola manodididina ny 7 sy 30 aty amin'ny afovoantany aty morotsiraka Atsinanana kosa de 2 ka hatramin'ny 4 morotsiraka andrefana 3 ka hatramin'ny 5 mbola mahatratra hatramin'izay 5 izay amin'iny faritra Toliara iny no ambony indrindra ary manana azy kosa de nitoetrandro ho an'ny alarobia de mbola ahitana izay tandrivin-drahona izay hatrany aloha ny ilany andrefan'ny afovoantany manontolo mahazo ny faritra ny atitan'ny mena be iny mahazo ny faritra Boeny satria amin'ny Betsiboka iny toraka izany ihany koa aty manodididina ny Analalava sy Ambanja iny de isan'izay orana tandrivin-drahona zay misy orana malefaka aty amin'ny Antalafa koatr'izay dia Omaina tanteraka raha ny vinan'ny maripana ho an'ny alarobia kosa indray de manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 mafanafana aty amin'iny faritra avoantany iny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana de 30 ka hatramin'ny 30 ary ny morotsiraka andrefan'ny nosy kosa de 30 ka hatramin'ny 30 somary mbola any amin'iny faritra amin'ny Toliara iny ahitana zay ambony indrindra zay mahatratra 30 degré Celsius de makasitraka anao indray naraka zay hatramin'ny farany manasona trano amin'ny manaraka indray veloma tompoko.